Rajoelina tsy ho lany intsony amin'ny 7 raha tsy mangala-bato hoy Roland Ratsiraka. Tsy fahalalahana maneho hevitra tsy ho zakany mpitondra rehefa aleo ny vahoaka hoy ny mpanao politika. RMDM nangataka alalana oetsika teny amin'ny prefet androany. Dia mbola faly tafahoana aminao indray ny tenako ato anatin'ny fampahalalam-bava any MBS amin'ny takariva ny alakamisy fa 4 ny volana aogositra ny taona 2024 ity. Manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao naraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny efa natsidiko tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy misy Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana intsony ao aorian'ny fifidianana amin'ny taona 2024 nambarany Roland Ratsiraka androany. Mazava be ny sary hitarafana izany sy manoloana izao zava-misy ato amin'ny firenena izao ho hiatran'ny nambarany. Tsy maintsy irosona kosa ny fikaonandoha-pirenena ahafahana miatrika fifidianana madio sy mangarara ary ekeny rehetra. Nzava-ndrema efa sy Tokra Marla. Azo hitarafana sady ny mety ho safidim-bahoaka izao fitantanana tsy mahomby eto amin'ny firenena izao hoy ny solombaham-bahoaka Roland Ratsiraka androany. Efa tonga saina ny vahoaka ka azo antenaina hoe ity solombaham-bahoaka ity fa tsy ho lany intsony ny Filoha Rajoelina ao amin'ny fifidianana avio. Fantatra ihany koa fa manerana Madagasikara dia alatsaka dia ambany dia ambany ny fitiavan'olona ny fitondrana io ary mintsy matoky ako fatana zany satria manan'olona izy manerana Madagasikara ary mintsy matoky fa tsy ho lany izy amin'ny 2023. Any amin'ny alabato sy ny fanaovana osika sisa no atahorana mafy fa raha ny safidim-bahoaka amin'izao dia mazava ny sary ho hiatrany ity mpanao politika ity fa efa tsy tia azy intsony ny akamaroany ny vahoaka malagasy. Tsy maintsy rosoana araka izany ny fikaonandoha-pirenena mba ahafahana misoroka izany fangalaram-bato sy doublon izany indray. Dia ny problema fotsiny dia fatana zany dia vahaolana ho azy dia hoe andeha angala-bato zay ny tetikasa zany. Dia zay zany ny hoe anaovako hoe mba hisoroana amin'ny fangalaram-bato sy ny crise manaraka amin'ny 2023 eto amin'ny tany sy firenena dia miombon-kevitra zay amin'ilay fikaonandoha-pirenena mba ahafahantsika manao fifidianana mangarara ekeny rehetra ekeny zao tontolo zao ary indrindra mba isiny zay zavatra zay fikarakarana alohan'ny fotoana ary mba tsy lehibe ny fokotany zay alohan'ny fanjakana vola no mpikarakara sy mpikirakira ny fifidianana fa io ny anisan'ny olana goavana amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Ilaina ny fametrahana fitoniana ao anatin'izany rehetra izany ho hiatrany ity mpanao politika ity mba ahafahana mifandinika sy mijery tsara izay vahaolana ho an'ny firenena. Miantso ny malagasy rehetra tsy vaky volo fa indrindra ny avy any amin'ny faritra anatevin-darana ny tolona izay ataon'izy ireo ny vovonana gasy leo. Ilaina ny firaisan-kina ny rehetra ahafahana manohitra izao fanisaka tsahan-dalàna ataon'ny mpitondra izao tesy amin'ny maso ivony vondrona Europeanina tesy akoron-drano indray ny gasy leo androany nanatitra taratasy mirakitra ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra. Nzava-ndrema efa sy Tokra Marla hatrany. Efa manenika ny Madagasikara iray manontolo ny fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka ankehitriny. Manjaka ny tsy fandriampahalemana, miakatra izay tsy izy ny vitim-piainana, fitokonana etseroa ary mitombo andramanalina ireo tsanasa eto Madagasikara. Ankilan'izay anefa, ilay mpitondra mandandray ny vahoaka anavitra azy ity, toa tsy mahafantatra akory ny tena laharam-pamiana eto amin'ny firenena. Mangony fotsiny ny fandikan-dalàna miverimberina taony ity fitondrana ity. Izany indrindra no antom-pijoroany ny vovonana gasy leo ary manentana any amin'ny faritra ihany koa mba asahijoro manoloana izany rehetra izany. Mila mihetsika ny any amin'ny faritany rehetrarehetra fa ny tao-trano tsy vitandrery. Ny ekena fa misy ny fondateur hoe niainga avy eto Antananarivo ireo tanora izay namolavolana ny gasy leo ka natonga an'ilay izy niparitaka sy tena hoe ny roborobo mafy betsaka ny olona nanohy ny aniantso raha ho an'Antananarivo manokana. Fa efa manomboka ihany koa zany miantso ny any amin'ny faritany ka tsisy antony tony tokony mbola ho andrasana. Fa efa fotoana ny angambo zao efa mba nisy ihany ny fotoana mba niandrasantsika ny réaction amin'ny fanjakana fa hatreto zany aloha mbola tsy nireagira mihitsy amin'ny fanjakana hoe inona no tena vahaolana ho apetraka ao anatin'izao fahantrana mangitsokitsoka sy izao jaly mahazo ny malagasy rehetrarehetra zao. Tetsy amin'ny masivony vondrona Europeanina koron-drano indray androany no nanateran'ny vovonana gasy leo ny taratasy mirakitra izay fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana izay. Andefasana ity taratasy fampahafantarana ity avokoa ny ambasador rehetra misy eto Madagasikara
raha ny fanazavana trany. Amin'ny communauté internationale zareo zany dia tsy maintsy mampahafantarina satria ireo tsy natao foana ny fipetrahan'ireo eto Madagasikara fa mila mahafantatra izy hoe inona marina ny tena zava-misy satria indraindray rehefa tonga ny fivoriana tapony any ivelany any dia indraindray ny zavatra contraire no voaresaka. Dia izay zany mampahafantatra hoe zao ny zavatra tena misy eto Madagasikara, mijaly ny gasy nona ny gasy tsy taka. Rakotra mpitandro ny filaminana indray androany ny tetsy amin'ny prefektura n'Antananarivo androany tokoa mantsy no nametraka taratasy fangatahana ny teo anivon'ny RMDM amin'ny hetsika izay kasain'izy ireo atao. Efa namaly izany moa ny prefet ary namindra toerana saingy tsy ilay toerana nangatahana no nahazoana alalana ho ny RMDM ka antony fangatahana alalana izao indray. Jarmano Menjanahary, Mathieu Prince. Mailaka iry ny mpitondra eto amintsika amoaka sy ampiasa mpitandro ny filaminana rehefa ny mpanohitra no manao zavatra. Rakotra mpitandro ny filaminana indray androany teny amin'ny prefektura. Tonga nanatitra fangatahana teny manko ny RMDM saingy dia izao zandary sy polisy mameno fiara tahaka izao no manodidina ilay birao ny prefektura. Tamin'ny folorakatroka no nigadona teny an-toerana ireo birao mandrafitra ny RMDM Fohibe izay notariany ny filolefitra Pasteur Edouard Tsarame mba hifampiresaka amin'ny prefektura. Mahasadaikatra ihany ny zava-misy hoy izy ireo satria fionana amin'ny prefet no atao saingy mpitandro filaminana no mameno tanàna. Tsy mampiemitra izany hoy izy ireo satria any malagasy Madagasikara fa tsy an'ny mpitondra. Naharitra ora iray ny fampiresana teo amin'ny rotonta. Nilaza ny RMDM fa tsy maintsy miroso ny tolona fa nivaly teny farany avy amin'ny prefet no andrasanay satria efa mijaly ny vahoaka ankehitriny. Dia niesaka ihany izahay nandresy lahatra ny andriamato prefet ny amin'ireo teboka zay lazainy fa mampiahiahy dia ny fanakanana lalana, faharoa misy mpivarotra be dia be any ary ny fahatelo excitation alaheny. Dia navalinay moa araka izay fomba fijerinay azy hoe zahay reto tsy misy police de la route ny asanay ka tsy sidiranay zay resaka fanakanana arabe zay fa manana mpitandro filaminana atsika natao amin'izany. Ny faharoa mikasika an'le tsena manodidina ina moa nidiranay amin'izany ny angatahanay ao anatin'le magro bioririka fa tsy ivelan'ny magro ka tsy hitanay tokony anakana an'izany rehetrarehetra zany. Ary ny fahatelo excitation alaheny. Zahay angamba raha izay no tena horesahana tsy mbola niantsy adina tamin'iza izahay fa izahay haneho ny hevitrinay sady iantso ny pombanay hiomana amin'ny zavatra ataonay amampanao politika anay fa tsy amorinay olona ve dia andeha iantsy ady aman'olona zay ve andeha namorinay olona tsy zay fa hanazava ny foto-kevitray amin'ny pombanay sy ireo olona maniry te hiara-dalana aminay zay ny antony iantsonay ny olona dia tsy nahazo va sady ekeny lalam-pandrenana ny lalana fehizoro misy eto amintsika koa le izy. Dia valiny farany moa mbola ifandinika zareo tsy afaka anapaka irery izy fa iantso ny namany amin'ny mo ny OMC hiara-manapaka an'izany rehetrarehetra zany. Nanamafy hatrany ny RMDM fa nikianjany magro beoririka no ny fanarahana tamin'ilay tompon'ny toerana anaovana hetsika fa tsy magro Tanjombato akory. Tsy any prefet na any fanjakana ireo toerana ireo ka afaka atao samby dokotra tahaka izany ho hatrany ny fanazavana. Tsy hoe tsy tianay ny any Tanjombato zay aloha tsy marina fa le any Tanjombato zay nomeny io dia niangavianay anazy hoe raha ianareo no manome anay any Tanjombato dia manaova réquisition ianareo satria tsy manana fahefana izahay hiditra ny tanànan'olona fa ianareo no manana le fahefana dia ataovinareo réquisition dia omeonareo anay le taratasy hazonay manaraka zay torohevitra toromarika omenareo. Hetsika isaky ny sabotsy no nangatahany RMDM. Hetsika ho an'ny fiainam-be ho fanavotam-pirenena. Tanjona ny fakan-kevitra amin'ny vahoaka mba ahafahana mitondra vahaolana manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana. Diso hevitra ny fanjakana ary mandany vola fotsiny amin'ireo mpitandro filaminana miambina ny toerana anaovanay fivoriana io ho hatrany ny fanazavany. Fanavotana firenena no tanjon'ny RMDM fa tsy korontana na seza ihany koa. Mpanao politika iray kosa no mitondra ny fanehoan-keviny androany manoloana indrindra ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara. Nataony mpitondra ankehitriny nankana fahefana fotsiny ny filazana fa demokraty ny tenany. Jarmano Menjanahary sy Mathieu Prince hatrany. Ny rery amafy ery ny fitondrana ankehitriny nanokatra ny kianjana Ambojatovo
ho kianjan'ny demokrasia raha nanonga-panjakana tamin'ny taona 2024. Navadika ho zaridaina botanika ilay kianja rehefa azo ny fahefana. Tsy azo idirana Ambojatovo ho faneho-kevitra, ferana sy asaina ambelana mpitandro ny filaminana ny kianjany 12 Mey. Ary ny tena loza dia hatramin'ny tanin'olon-tsotra tsy mahamenatra azy mandrara vahoaka tsy haneho hevitra ao. Ohatra kaiky ny zavanisy ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny kianja ny Magrobeoririka. Mihevitra ny anjakatraiza zao fanjakana izao hoy ny olom-pirenena sy ny mpanao politika raha naneho ny heviny. Toerana fandalovana ny fitondrana firenena ka tokony hitandrina ihany satria ny safidy ho tany demokratika ny firenentsika ho hatrany izy ireo. Ny kianjan'ny demokrasia dia ao Ambojatovo. Iarahana mahita nefa Ambojatovo fa nakatona dia mampita aminao zay andriamatompo préfet mba hampitao any amin'ny tompona andraikitra ambony hoe omeo kianja izahay afahanay afahany rehetra maneho ny heviny amin'ny kahalalahana fa izay ny demokrasia izay. Tsy tokony agaga ny fitondrana raha toka ho eny an-dalambe no toerana anehoan'ny vahoaka tsy fahafaliany. Fezin'ny mpitondra loatra ny vahoaka raha te haneho hevitra manoloana ny olana izay mianjady aminy. Ho mafy ny fipoahana amin'izay satria tsy fitakiana vahaolana intsony no ataon'ny vahoaka fa fanesorana ny mpitondra ho eo amin'ny toerany. Tsy misy fitondrana mahatohitra erim-bahoaka izany raha toka mihetsika ny vahoaka izay poretina isan'andro io ho hatrany ny faneho-kevitra. Nitondra fanazavana makasika ny fikaonan-doha-pirenena kosa androany sy ny teo anivon'ny komity mpikarakara izany no mafisiny ireo nandritra ny fanazavana fa tsy marina velively ny vavao izay inina aparitaka fa fitadiavany seza no ambadika izany. Fanatsarana ny lalam-pifidianana no tanjona hoy ny fanazavany. Charmaine Menjanahary sy Mathieu Prince hatrany. Iarahana amin'ny hery velona rehetra ny fikaonan-doha-pirenena fa tsy any mpanohitra irery ihany hoy ny mpandrindra ny komity mikarakara ny fikaonan-doha nasionaly androany. Nambarany fa mba isorohana ny krizy aoriny ny fifidianana no tanjona ka teboka voalohany ny fanatsarana ny lalàna mifehy ny fifidianana. Asiana fanamariana tsara tsindrim-peo tsara ny hoe lalàna mahakasika ny fifidianana fa tsy hoe lalam-pifidianana fotsiny. Zany hoe rehefa mety lalàna rehetra na io lalàna mahakasika ny seni na io lalàna mahakasika ny mampifandray ny mpikambana amin'ny HCC sy ny resaka fifidianana na io lalàna mahakasika ny fitsara-pifidianana na io lalàna zay mety hahakasika satria mbola tsy misy ny amin'ny resaka famatsim-bola ny fampelezan-kevitra na io lalàna mahakasika ny vanim-potoana fampelezan-kevitra misy ilay ataontsika hoe pré-campagne rehefa tena sur terrain reny rehetrarehetra reny zany ny voakasika ilay atao hoe lalàna mahakasika ny fifidianana. Izay ny tanjona ny antony tonga ny ireo olona mivondrona tratran'io tanjona io dia ny fahitana fa taoriana izay 5 taona voalohany tamin'ity repoblika faefatra izay ity nanaovana ny tomban'ezaka nahitana hoe misy lesoka be ireo lalàna izay napetraka. Lesoka ohatra hoe miteraka tsy fisian'ilay tena fahaleovantena ny sioni nge rehefa lavaitsika dia ary amin'ny farany ary hoe indépendante izany hoe commission électorale nationale indépendante fa rehefa diniantsika tsy afaka hanana indépendance mihitsy io sioni io raha ny lalàna mifehy ny fananganana ny sioni amin'izao fotoana no ampiarina. Targetra ny andraisan'ireo herivela rehetra hatrany amin'ny faritra anjara amin'ny fikaonan-doha io no mafisiny kosa fa tsy mitaky fampiamorana fifidianana velively ny fanaovana sy ny fanatanterahana ity fikaonan-doha ity fa mba anatsarana kosa ny fifidianana ho avy. Tiana hotsindriana hoe rehefa samy tsy maintsy hokitiana ihany rehefa samy tsy maintsy ho avozina ihany ny lalàna alao iombonana ny fanaovana azy, alao angonina ny hevitry ny lafivalo, alao angonina ny hevitry ny rafitra rehetra voakasika, alao angonina ny hevitry ny foronana rehetra mba tsy hoe hevitry ny mpitondra fanjakana fotsiny no entina amin'ny alalana volavolan-dalàna makany amin'ny anteny miera-pirenena ahafahana manao an'izay na hoe hevitry ny mpanohitra fotsiny no entina amin'ny alalana tolo-dalàna ohatra dia hoentina ny amin'ny anteny miera-pirenena fa angonina daholo ny hevitra ireo rehetrarehetra ireo. Ny dikan'izay koa dia izao tsy hoe ny zava misy amin'izao fotoana na ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana no voakitika ity fanavaozana lalàna ity na hoe ny mpanohitra amin'izao fotoana no mahazo tombony amin'ity tsia
fa nijerena lavitra be eto amin'ny firenena, nijerena fahamarina toerana maharitra eto amin'ny firenena amin'ny lafin'ny fifidianana, zany hoe hitsinjovana izay ho mpitondra ny Madagasikara manomboka amin'ny taona 1324 sy 1424 fa samy resy laharitsika fa voalohany fifidianana ny fototry ny demokrasia ary faharoa lalàna no fototry ny fahamarina toerana ao amin'izany lalana makany amin'ny demokrasia zany. Tsy marina velively ny filazan'ny mpitondra hoy izy fa fitadiavan-tseza no kasainy ireo erivelona rehetra atao eto amin'ny firenena amin'ny fikasana anao ity fikonan-doha ity. Ny mba amehitrana ny tena demokrasia no ao ambadiky ny fikonan-doha io raha ny fanazavana izay nataony hatrany. Nitondra ny fitaraina ny tantsasy ny mpandraraha misehatra amin'ny lavanila ihany koa moa ny androany ny solomavambahoaka Roland Ratsiraka nambarany ary fa olona akaiky ny filoham-pirenena no tena ambadiky ny fanaovana ampimamba ity seha-piarina ity ary manjaka tokana ao anatin'izany. Ny tantsa mpambolana efa etsy andan'izany miravoravo tanana ary efa mivarotra fananana mihitsy ny ankamaroany amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Natsin'izany moa zany efa voalazako ary tsy maintsy averiko eto satria io ny tena mampidibola be indrindra eto amintsika dia ny lavanila zay hoe andeha atao monopole dia zao moa zany efa navoaka an'zareo le taratasy manampirofo fa andeha atao le monopole afaka 2 andro na 3 andro manomboka androany. Ina dikan'le izy hoe orinasa anankiroa ihany mahazo mividy lavanila any andafy ihany aty Madagasikara. Ary ny olona rehetra tsy maintsy mivarotra ny lavanila amin'io dia sady ahenan'zareo koa ny isan'olona zay mpanondrana lavany eto Madagasikara hoe io commission Conseil national de la vanille io zay tsy eken'ny olona rehetra anatin'ny lavanily dia manaonao foana ary tsy izy zany fa Andriamatoa Mamiravantomanga ny tena mpandrindra ary ho tompony ihany koa ny entana io rehefa tonga ny velany. Zay ny nataony amin'ny letria dia zay koa mba tadiavina atao androany amin'ny lavanily. Dia zay mahatonga anako mijoro satria maro amin'ireo orinasa ireo anaovana contrôle fiscal menacena hoe tsy mahazo agrément raha tsy mividy 75 000 nefa le olona tsy mahasahy mividy na dia zareo anatin'le conseil national io ary tsy mahasahy mividy. Mbola nahazo ansotarby zako andro amin'ny maraina satria fantatry zareo zay moro-mpanao gazety androany taraina izy mivarotra fananana izy mivarotra tomobile zay manana tomobile mivarotra moto zay manana moto taloha tsy afaka mambitra ankizy mianatra mahara l'hôpital amin'izany tsy voakarakara intsony zany ny zavatra mitranga fa io moa teny foana crise en Ukraine tsisy idiran'ny crise en Ukraine fanapa-kevitra momba ny lavanily tsisy idiran'ny crise en Ukraine ny lalana simba tapaka sy ny sisa tsisy idiran'ny Ukraine ny grève ny paty sy ny sisa tsisy idiran'ny crise en Ukraine fa ny fitondrana tsy mahay mitantana tsy zadraraha midonina mirindrina lava. Manao tsindrenila ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara hita sy tsapy izany amin'izao fiatsiky ny mpitondra izao amin'ny lafiny maro ho ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany mamintana amintsika ny andindiny izay ary Asinandria Malala sy Andra Koto Malala. Manao tsindrenila ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara manam-porofo izany ny fiatsiky ny mpitondra fanjakana amin'ny mpanohitra. Fanampianam-bava amin'ny mpanohitra no sady fampiororona ireo samy mitondra ny heviny ka tsy mahafaly ny mpitondra matsy izao zava-misy eto Madagasikara izao. Ka raha ohatra ka nisy ny apanga amin'ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara ho nampiasa gros bras ary nikasa andorony vivata amin'ny antsika teny amin'ny agrobeorika kanefa tsy izay ny zavatra mitranga ary efa nitondra fanazavana Rinandriamasinoro ka na izy na olo-mpanjakana ka rehefa mijara vaovao tsy marina tsy ara-dalàna dia tokony misy ny fepetra mifanaraka amin'izay. Tahakan'izany ihany koa namarina solombavam-baoaka izay nanondro ny filoha Marc-Ravalomanana sy ny vadiny ary ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara ny amin'ny hoe tao ambadiky ireo korotana teo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ary nitondra fanehoan-kevitra izy ary tao anatin'izay dia nampisehoany sary tamin'ny taona 2012 zay fanasana natao fiangonana Jesosy Mamonjy amin'ny olona voalazantsika teo ambony dia Ramatoa Lalo Ravalomanana sy ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara Rinandriamasinoro zay tsisy fampidirany aty amin'ny raharaha 2022 tamin'ny herinandro teo Rina. Dia fantondrany rehetra fanazavana ny amin'ny hoe fanelezana vaovao tsy marina zany ary fiampangana tsy misy porofo sy fanalam-baraka. Ka inona ny tokony fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay dia tsisy ninona hatreto. Nefa lay dignité le asiny le maha olona aloha voalohany indrindra no voahitsakitsaka ao anatin'izany satria raharapinono ty raharaha ty ary lay toerana ancien chef d'état
sy le andraikitry le olona eo anatry an'ilay fampidonana anina toko no vohitsakitsaka ao anatin'izany adevitra zany de tsisy nefa mifandraisana andraikitra de lasa tonga amina zavatra ohatran'izay le izy ny amin'ny hoe apetratsika ihany le izy hoe rehefa mametraka an'ilay mizana dia tokony tsisy mizana ambony be de mizana ambany be zany hoe fitongilanana fa tokony mizana mitovy ao fampiarana amin'izany hoe lalàna izany manjaka ao anatin'ny mpitondra ny fanadinona ny lasa ka tsy magaga raha navadiny ho parka botanika ilay kianjan'ny demokrasia etsy Ambohijatovo fa rehefa tonga ny fotoana tetezamita farany teo de nametraka an'ilay kianjan'ny demokrasia izy fa izy ihany nanidy an'ilay kianjan'ny demokrasia rehefa tena teo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izy eo no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona mihitsy ny tena tiana tongavana mitovy amin'ilay hoe rehefa teo tamin'ny andro ny tetezamita nyseho mpandala so mpanajana de fantatra raha fa ohatrany nampianatra ny seg teo ny amin'ny hoe amin'ny alalan'ny fifidianana ny fakana fahefana tsisy tsy mahalala an'izany ange fa naninona nalainareo tsy tamin'ny alalan'ny fifidianana izy tamin'ny fotoanandro de rehefa azonareo tsy tamin'ny alalan'ny fifidianana ny fahefana de napetrakareo zany sokafanareo nykianja demokrasia de napetrakareo ny lalàna mifeny satan'ny fanoherana fa tadideo fa ny fisin'ny fanoherana no tena endrika lehibe indrindra fanoherana manara-drafitra zay ny tena endrika lehibe indrindra isehon'ny anaporofona ny fisian'ny demokrasia amin'ny firenena anankiray de io fahefana tetezamita io izay nitondra tamin'izany no nitondra amin'izao fotoana izao no nanova avy hatrany an'ilay lalàna zay tsy nampiarina akory ary rehefa voaova amin'izay itiavany azy le izy voaova hatrany amin'ny fotony mihitsy amandement moa no lazana na hoe fanovana andininy vitsivitsy andininy sasatsasany eo amin'ilay lalàna fa raha ny tena marina fotokevitra ijoroan'lay lalàna maneho ny satan'ny fanoherana mihitsy no mivaona mihoatra amin'ny lalam-panorenana izay fototra iangan'ilay ilay satan'ny fanoherana de averintsika le fanontaniana hoe entina makaiza zany ny fametrahana an'ilay demokrasia eto Madagasikara fa rehefa iza no miteny de marina de rehefa iza no mihetsika de diso amin'ny sivra sy sasany eto amin'ny MPS sy ny radio Madano anarainao moa ny fandarana miara-manonja 700 ariary ny saran-dalana mampitoena Ambohitrimanjaka sy ny renivohitra manomboka ny alatsinainy ho avy izao io ny tapaka nandritra ny fivoriana nataony filohana kooperativa sy ny teo anivon'ny komina Ambohitrimanjaka androany Zavandre Mahefa sy Tokitra Marla taorian'ny fifampidiniana sy ny fifandresen-dahatra maharitra teo amin'ireo filohana kooperativa sy ny filan-kevitry ny tanàna ary ny mpanatanteraka eo anivon'ny komina Ambohitrimanjaka tapaka ny tolakandro teo afa 700 ariary ny saran-dalana manomboka ny alatsinainy ho avy izao le izy mantsy ny tena marina nahatonga nay nandray an'izay de zao io saran-dalana io zany 500 ny saran-dalana teto taloha mitovy an'ireny hoe Ivato Ambohidratrimo 500 tamin'izany fotoana zany fa teo amin'ny taona 2018 2019 teo zany satria ny ratsy le lalana iny amin'ny digy iny de rehefa ratsy le lalana de nangataka zareo ampiakatra an'le saran-dalana de niakatra 700 le izy de ny mifamady amin'izay zany ohatra ny olona misy olana rehetra rehefa voavaly le olana de tokony miverina amin'ny normal ihany indray le izy vita ny lalana tsy miverina le izy zay le vandehan'le izy raha ny marina zany tokony efa niverina ho 500 amin'ny frais de raha ohatra ka manaraka an'ilay resaka le 20% zay nitenen'ny mpitondra fanjakana raha ny marina zany tokony hoe 100 ary ny frais fa zay zany mba nohony hoe fiarahamonina noho ny fampitondrana mba tsy isian'ny olana par rapport amin'le 700 zany nanaovana an'le 20% de raha ny calcul matematika zay natao zany de tokony eo amin'ny 700 eo eritreretina hoe atonony zay mifandehan'le izy nanapa-kevitra fa ho atao 700 ariary ny frais zany saran-dalana Mbodivona 67 zany ary ny tapadalana de ny firana ho 700 ariary de ny Anosy Manjaka de napetrakay ho 210 ariary de ny eo amin'ny Sapanana moa zany iny misy indro kely matetika ny miakatra mankeo amin'ny Sapanana de mijanona 700 ariary ihany fa ny midina de apetraka ho 100 ariary
zay ny fanapahan-kevitra amin'ny akapobeany zany. Isy araka zany ny fiepetra sy ny sazo raisina ho an'ireo izay tsy manaja io sarandalana io raha ny fanazavana trany. Ohatra azo raisina zao rehefa tsy hanaraka ny any izy dia ampiarina hoe zay tsy manaraka ny fiepetra napetraky ny commune na atao hoe lalàna napetraky ny commune dia fourrière mazava loatra zany no. Ohatran'izay dia arakaraky ny infraction ataony zany dia efa misy sazy mifanaraka amin'izay zany ao amin'ny fitsipika fampitondranao. Efa tsy vonananina moa izy dia ohatran'ny misy ohatran'ny hoe terony lisansa moa le fiteny azy iny ahoana ny anaovana azy. Ohatran'izay dia mba omena olona hafa indray le lisansa rehefa tsy vonona hiara-hiasa tsy hifampitsinjo ary tsinona ka. Tokony isy fifampitsinjovana ny ao anatin'ilay izy. Ny fifampitsinjovana eo amin'ny samy mpiarabelona no tanjona ho ny ben'ny tanàna Anambotrimanjaka. Fa vahoaka Anambotrimanjaka ngeny taterina eto e. Ary vahoaka Anambotrimanjaka ihany koa no afaka mamelona sy hiaina amin'ny mpitata eto Anambotrimanjaka e. Tsy misy mihitsy zany hoe olona any Antananarivo le taterina makatiny na hoe miantso manao antsoantso eny Sampanandalana eny dia aveo indray nareo averinay fa mandao tsisy zany. Fa izay ihany samyzay mifamelona tanàna ray iombonina ty hoe jerena fotsiny zay tsy afatiny renina hoe tsy abotry ny zanany. Misaona kosa ny tontolo eto Madagasikara satria dia nodimandry izao ariva izao ny jeneraly corps d'armée Guy Ratsimo Arivony efa nitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena montenany toy ny tao amin'ny ministry ny fizahantany, tao amin'ny fiarovam-pirenena ary tao amin'ny primatura ny tenany. Nianatra tany amin'ny sekoly ambony tany Paris ary efa nirosaka ho candidat ho filoham-pirenena ihany koa tamin'ny taona 2012. Tsy mbola fantatra mazava moa ny antony nahafaty ity jeneraly ity. Ny filoha Ravalomanana ny vondrona MBS dia mirary fiononana fento ho an'ny fianakaviany manontolo. Misaona ihany koa amin'izao fotoana izao ny tontolon'ny sarimihetsika sy ny teatra malagasy ny ndao sy ny fahafatesana alina teo amin'ny 470 taonany imemena i Razafindrasoa Alice Aimé efa narary nandritra ny taona maro ary taona maharitra imeme ka izao namony ainy alina izao fantatra fa ny sabotsy ho avy izao no anatanterana ny fandevenana ny nofo mangatsikany. Imeme moa dia nanana ny lazany teo amin'ny tantara antsehatra ny tantara anaty onjapeo ary ny horonan-tsary malagasy maneho ny fiononana feno ho an'ny fianakaviany manontolo ihany koa. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany ny fampisehoan-kery ara-tafika nataony zareo sinoa tamin'ny alalan'ny fanazarantena goavana no nampisehoan'izy ireo izany tanjany ara-tafika sy ara-fitaovam-piadiana izany. Nampiasa bala tena izy sy bala afomanga moa izy ireo no sady namorona ny sistan'ny Taiwan. Asinandria Malala sy Andrakoto Malala. Ambivitra ny ipoany ady eo amin'ny Chine sy Taiwan taorian'ny fitsidihan'ny filohan'ny parlementaire américaine Nancy Pelosi any Taiwan. Mialohana tongavan'ilay diplomaty américaine tao Taiwan dia fa namoaka vava ny filohan Chine fa anapoaka ny fiaramanidina mitondra n'ity diplomaty américaine io satria mitsabaka ny fiandranam-pireneny. Tsy nasakana any Nancy Pelosi nefa zany ary totosa ihany ny fiainany tamin'ny filohany Taiwanais. Tezitra mafy no fihetsikiro zareo sinoa ka nampiseho ny heriny ara-tafika nanomboka androany ary tsy tsahatra izany fanazarantena izany raha tsy amin'ny alahady ho avy zao. Akaiky dia akaiky ny sistan'ny Taiwan avokoa ireo bala afomanga alefan'ny Chine ary tanjon'izy ireo ny ifeny sistan'ny Taiwan na dia mbola fanazarantena ara-miaramila fotsiny ihany aza no atondry zareo sinoa. Maro amin'ireo mpamakafaka ara-politika manerana an'izao tontolo izao no manambara fa ahina mafy ihany koa ny poany ady eo amin'ny Taiwan sy Chine. Ny sasany amin'ireo firenena-dehibe tandrefana toa any États-Unis aloha hatreto dia efa laza fa ao andamosindry zareo Taiwanais raha manohana any Chine kosa ny Rosiana sy ireo firenena sasatsasany any atsinanana. Dia izay ihany koa ary no manakatona ny pejy ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahako hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ireto kosa ary ny fandaharana ho arahanao eto amin'ny fahitalavitra ny MBS rehefa avy eo. Taky ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina aorian'izay kosa no anarantsika ny fandaharana Global News ho an'ny androany. Ny horonan-tsary ho arahantsika dia mitondra ny lohanteny hoe forteresse. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny raha mifitsy indray tompoko.